tao amin'ny kianja malalaka Coliseum no notanterahina ny hetsika fitoriana filazantsara lehibe izay nomena ny lohevitra hoe grande délivrance na vavaka fanafahana lehibe sady famaranana ny zaikabe na ny congrès izay fanao ny trano fivavahana Vahao ny Oloko isa-taona. Hetsika izay nanasana ny olona rehetra tsy ankanavaka izay nangetaheta fanafahana sy famonjena no anton'izany. Hita fa tena tonga maro ireo olona ary tamin'ny valora maraina dia efa saika feno ny toerana teto amin'ny Coliseum. Maro moa ireo tsy nahita toerana intsony ary nidina ny sisika teny ambany anoloan'ny sehatra no ny amaroan'ny olona izay tonga teny toerana. Nampitaina mivantana tamin'ny fahita lavitra amin'ny TV moa izany sy tao anatin'ny tambajotra serasera mba hahafahan'ireo olona maro any amin'ny faritra sy avy any ivelany manaraka ihany koa ity hetsika ity. Natomboka tamin'ny vavaka fiankofana sy fisaorana an'Andriamanitra ny fotoana tao anatin'izany ary ny pasteur Tovonarivo Tremarvony sy ireo pasteur mpiara-miasa eo anivony trano fivavahana Vahao ny Oloko no nitarika ny fotoana. Nitondra ny olona teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo hira maro sy vavaka ary fanentanana ary teo ihany koa ny vavaka fibebahana sy vavaka fanoloran-tena. Ny pasteur Ertina Randier Malala izay filompanorona ny trano fivavahana Vahao ny Oloko no nitondra ny afatra goavana tao anatin'ny tenin'Andriamanitra tamin'ity fotoana ity. Haleluya.
tao anatin'ny 5 taona nanomboka 2007 nisy ny trano fivavahana Vahao ny oloko teto Antananarivo 2007 olona 20 no nietombohan zany asan'Andriamanitra izany teny andavamambo olona 20 mampalahelo kely mivava kely ampivoatambary satria ny trano fivavahana voan'oloko tamin'izany dia mpivoatambary nambolany be tao andavamamba teo imezan'ny olona latsain'ny olona ary mivava mpitazona tamin'izany dia zao hoe fivavahana tsy nanakaniny andaninandro fivavahana tsy manovanin'in'io no andaninandro inona zao ny azonareo avy mivavaka tany fa mahavarina ny fiasan'Andriamanitra miainga tamin'ireo olona 20 ireo izay marary tonga tao sitrana izay denony tonga tao afaka misy olona malemy azona fanaratsy famosaviny avy any amin'ny faritra matondra zaka tany na reo laza zany asan'Andriamanitra teto zany hoe manafaka Jesosy io zazana io efa japona tao amin'ny hôpital général aérobik miala maina fotsiny japona tao amin'ny asiera miala maina fotsiny izao ny tenin'ny fianakaviany andao mba hoentina any amin'izany vahaololoko zany andao mba hoentina any voatonga tao 10 minutes afaka nateraka eny arety salama totena ola vela zany lazana tany aloha am'izao tsika miresaky zao misy tany fivavahana vahaololoko any amoany amin'ny zaky latsaka kely anoany ao amin'ny faritra matona zaka tamin'ny alalany zazala io nanakanana voalohany fiangonana tany alleluia kansera maro no sitrany diabeta maro no afaka tension maro no afaka olona dala maro no sitrany olona nahantra fadira novana maro katrami verety bokany tosy fa tamin'ny alalany fotoana tamin'ny alalany vavaka nataotsika teto nandritra zay 15 taona zao ianao ny vavolombelona misesitsika anao eto amin'ny Coliseum eto profo zany fa velany Andriamanitra ivavahana velany Andriamanitra ivavahana maro aminareny olona very hevitra very fananana potiko ny tosy ny sarabady momba tsy miteraka fa ianao ny vavolombelona am'izany mino ah fa tsy hijanona hitanandro eto anao raha tsy misy zavatra azonao teto mino ah fa tsy anao zao ny olona dala tsisy saina olona dala tsisy saina ka andofa folo-kareny sy fanaty ary andovo volaka raha tsy nandray zavatra avy amin'Andriamanitra ianao nandray zavatra ianao nandray zavatra ianao. Tao anatin'izany dia nisy nivavaka fanafahana na ny délivrance izay natao mba amahana ireo fatorana sy ny ozona ary ny olana maro izay mamatotra ny fiainan'ny olona ka maro ireo izay nahatsapa fanafahana sy fanasitranana tao anatin'izany. Misy ihany koa moa ny fitondrana ambavaka ny firenena sy ny vahoaka malagasy tao anatin'izao hetsika vavaka fanafahana izay natao ny trano fivavahana Vahaon'ny oloko teto amin'ny Coliseum izao. Fa noho ity fotoana eto Antananarivo eto amin'ny Coliseum ity hoafaka ity Madagasikara ity hoafaka ity Antananarivo ity ameo hery-maizina eto amin'izao firenena izao hompitetsika ny hery-ny demony eto ny hery-maizina rehetrarehetra ny hery-ny odi-ratsy rehetrarehetra ny hery-ny mpamosavy rehetra ao aorian'ity fotoana androany ity maro mitokantrano na dia tsy tonga eto areny olona ireny na dia tsy tonga eto areny izy ireny dia tsy amin'daitra intsony ny herina mpamosavy ny herina odi-ratsy ny hery-ny maizina rehetra tsy amin'daitra intsony zany ny herina kalamo tsy andaitra intsony any amadivadika azy reo herina fanahy maizina rehetra fanahy mirakotomaditra fanahy fampisarahambandy reo herina maizina manapotika tifira rety fanahana fanotrana amin'ny alalana ireto Jesosy mangalako izy fahazavahana izao firenena izao horeseto miady la politika horeseto ny herin'ny demony mampiady izy fahazam-panahy amin'izao firenena izao ho amarinonao tomposaniteny izany misy satsandre indray tompo ny fampoliana io adinona Marina,
nanamafy moa ny pasteur Ertina Randriary Malala filompanorona ny trano fivavahana Vahao ny Oloko fa tena ilaina ary zava-dehibe ny fivavahana mba hoentina amahana ireo olana maro izay tsy ahitana fanafahana intsony. Ny zavatra atao androany moa zany dia fitoriana filazantsara fitombavaka lehibe fa mampiavaka azy zany dia le grande délivrance zany hoe ohatra ny efa nahazatra ny trano fivavahana Vahao ny Oloko hatramin'izay dia hanafaka ny olona indray zany androany amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny délivrance zany no ho ataontsika eto satria fantatra fa misy ny hery maizina famosaviana ozina mamatotra ny fiainan'ny olona zany dia zay dia ataontsika androany ity. Inona ny mety mampiavaka tamin'izay rehetra efa natao tamin'izay? Ny mampiavaka moa zany dia ny dimension raha zay ny filaza zany hoe zavatra rehetrarehetra moa zany miakatra foana ny ohatra ny teknôlôjia any hoe miatsara miakatra dia ohatra zay keo angamba ny azo amezana ny fitombavaka hoe misy dimension ambonimbony miakatra ny na ny vavaka ataontsika eto na ny endriky ny fotoana rehetrarehetra dia miatsara. Mahakasika ny rahapirenena pasteur manao ny fijery ny pasteur ny rahapirenena amin'izao fotoana izao. Ny rahapirenena amin'izao fotoana izao nge mitovy ny hatramin'izay foana mitovy ny hatramin'izay ny ainatsika tany amin'ny 1960 ohatr'izao foana ny ainatsika fa ny mahasamihafa azy fotsiny miamivoatra miamafimafy foana koa miamafimafy fotsiny fa ohatra ny hatramin'izay ary misy korotana kely ady la politika kely olana madinidinika kely miakatra foana ny fiainana dia ohatra ny foana zany le fiainantsika eto Madagasikara. Ahoana tokony ilatsika amin'izay zany? Ny eto Antananarivo ireo fa misy pasteur fotsiny no nanao congrès teto tamin'ny herinandro dia misy amin'ireo mbola tavela eto pasteur fa ny akamarony ny tena marina avy eto Antananarivo daholo ireo ka. Inona ny vahaolona tokony ilana amin'izay hoe olana ho an'ny firenena izay? Ka le eto ambonin'ny tany mihitsy ny tsisy vahaolana intsony ny zavatra mitrangy eto ambonin'ny tany mihitsy zany efa verevitra daholo ny Rosiana, ny Ukrainiana, ny Frantsay, ny Européana, zareo Amerikana, zareo Sinoa maika mofatsika eto Madagasikara ny vahaolana tokana ihany dia ny fitodiana amin'Andriamanitra tena hoe mivavaka ny fiainan'ny olona fa raha zay ny fanantenana eto zany tsisy fanantenana tsy tsika eto Madagasikara zao tontolo zao mihitsy. Mbola ilaina ve fampitoniana? Dia pasteur mahakasika le resabe atao amin'ny tambasotran-tsaina tena mahakasika le hoe fanamboarana sy fanafitra netsika ny Vahaon'ny Oloko manokana tsy vola ny herintsika ato ny herintsika ato zany dia Andriamanitra dia Jesosy rery ihany zay ihany tsy fanangonam-bola ny atao ato fa saingy kosa mba ho tahin'ny tompony olona dia ao anaty baiboly mifanatitra mba hitahin'ny tompo azy fa tsy ny zavatra ataontsika hatramin'izay tsy miankina amin'ny volany am-posin'ny olona fa miankina amin'ny fitahin'Andriamanitra be da be ny foto-javitra asa natsanga ny trano fivavahana Vahaon'ny Oloko fa ary miliara maro daholo reny dia raha ny fanatitra sy ny zavatra terin'ny olona nefa tsy mahavita an'izany fa mino ny fahagagana foantsika. Bona pasteur raha mpino kristiana anaka Vahaon'ny Oloko maenerana misy mety vinavinaina ho firy amin'izao izy io moa zany tsy dia fantatra misy eo amin'ny 500 sy arivo ny fiangonana Vahaon'ny Oloko eraky Madagasikara dia misy amin'ireny mbo misy ray alina nisany misy 5,000 sy ray alina ny fiangonana misy 1,000 misy 2,000 misy 500 misy 50 misy 20 dia mitambatambatra izy dia mety amanetsiny aloha mety misy fa ny amanapitra isany kosa angamba mety mbola tsisy. Le fandriampahalemana maromaro tsy fandriampahalemana mitranga io tsy hoe vao misy tsy fandriampahalemana fa misy foana io baiboly efa miteny an'izao hoe miaratsy zao fiainana zao dia ny olona tsy jiolahy taloha efa lasa jiolahy zao ny olona tsy mpangalatra taloha efa mpangalatra daholo ka le izy fotsiny miaratsy dia miamitombo any romanalina satria zay ny voalazan'ny baiboly fa tsy io zany tsisy hoe fiainana mahafinaritra zany eto ambonin'ny tany miatsara dia lasa anjely daholo dia apetra hoe ny tokotany eny motonao dia tsisy mangalatra fa miaratsy zany zavatra iainantsika zao. Pasteur an'ilay fiangonana hoe misy miady trano zao ny fiangonana kristiana tsy manaratsy an'ilay fiangonana zany mety hoe pasteur
reny moa zany hita hoe mampalahelo hoe misy le hoe miady an-trano hoe reny zany a olana tsy ara-drafitra fa olana ara-panahy raha vao tsy miperakaraka ny baiboly ny ara-panahy ny mpino de mikorotana foana io fa io tsy olana statut tsy olana fifidianana tsy olana any reny fa olana ara-baiboly no fitrangany reny de ny amahanany reny zany a de ara-baiboly ihany koa ara-panahy ihany terina hoe vahaolana aingana fa raha pasteur ilaina ve ny fihaonam-be-pirenena eto Madagasikara amahana ny olo eto Madagasikara tena tokony ilaina ka ilaina ny fihaonam-be fa ny fihaonam-be tsy ho ady seza tsy fihaonam-be ifanasana vangy fa fihaonam-be ho ijerenany tena tombontsoany hoe inona le tena tokony atao ampandrosoana ny firenena mihitsy zay ny mety tena manao za zany tena manao politika ny fampihavanana mihitsy ny ataoko zany hoe za miezaka tsy miady amin'izaniza mihitsy io miezaka nareny le olona manenjika anareny za tsy miady amin'ireny reny le olona tsy tia anareny reny tena tiako be za zany tena hoe tena zay ny politikako za zany hanao politika fa politika ny fihavanana tena hoe ampihavana an'ireo miady rehetrarehetra satria ty fireneny tena tsy mandroso raha vao tsy mihavantsika potika foana io raha vao iady an-trano laveto tsika raha politika fampihavana pasteur mety azo eritreretina zany anisan'ny candidat filoham-pirenena pasteur za sady tsy hanao candidat be ny tanàna ny fokotany ny tsy hanao solombavam-bahoaka ny tsy hanao filoham-pirenena no tsinitsiny no tsy hanao ministre ny tsy hanaky an'izany fa raha mba hatsondrareo kosa ho mpanolotsaina tena manana hevitra be da be tsika na tsy mandraka manany ariary fa manana hevitra tsika amin'ity firenena ity fa mpanolotsaina no mba mety ho vitatsika na tsy mandraka maro de manao mihitsy tsika